PDG Betelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vovô. Nangataka ny fanoloana moasy ivony ny vondrona Europeanina monina sy miasa eto Madagasikara i Andry Rajoelina nafoloana androm-panjakana nampamatsy vola ka miteny marina sy milaza izay maharary ny vahoaka sy ny firenena iray manontolo noho ny tsy fahaiza mitantana dia faniliana no mahazo azy. Tsy misy intsony ny tanotandalana eto Madagasikara fa manao izay tiany ireo nampindramina fahefana hatramin'ny mpitsara. Ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana izay raha ireo fanapahana navoaka ny tatoato izay tsy mijanona fotsiny amin'ny tsy fampiarana ny voalazan'ny lalàna fa tonga hatramin'ny fanovana lalàna toy ny ataony ireo parlementaire. Zalalana fakany ireo tsy maty manota vola ny orinasa JIRAMA ho ny mpiaro ny zony mpanjifa raha naneo ny heviny mahakasika ny olana ny fahatapanjiro sy ny rano androany. Tokony hitovy ihany koa raha ny fanazavana ny fampiarana ny lalàna ka ho saziana avokoa ireo izay rehetra mamotika io orinasa io. Tsy mahay mandray andraikitra ny ankamaroan'ireo tompona andraikitra nomena fahefana eto amin'ny firenena. Antony mahatonga ny firenena hilentika anaty fahatrana lalina tahaka izao hoy ny fikambanana heritambatra izay fiarahamonim-pirenena manelanelana ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana ao amin'ny faritra aloatra mangoro. Tokony andraisana fanapa-kevitra manokana amin'ny alalan'ny fanesorana azy ireny tompona andraikitra tsy mahavita ny andraikitra nomena azy ireny ho hiatrany ny fiarahamonim-pirenena. Any ivelany napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny talatalasa teo ny filoham-pirenena Senegalais Bassirou Faye. Izy araka izany no hitondra ity firenena ity mandritra ny 5 taona manaraka indray. Omalona mifantarina ny rehetra nandritra ny fitafan'ny mivantana tamin'ny olom-pirenena ny politika hitondrany ny firenena. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Alakamisy faevatra ny volana aprily taona 2024 ankafaliana indray tomboky lasy tomboky vavy nisy itsidiako ny tokantranao amin'ny ity alina ity manatra ny araba tao anatin'izao fampalalamba izao ary manasanao ampanajana anjoy izany matoa andatsoratra avy hatrany nangataka ny falonona ny masoivon'ny vondrona Europeanina monina sy miasa eto Madagasikara Andry Rajoelina nafoloana androm-panjakana nampamatsy vola ka miteny ny marina sy milaza izay maharary ny vahoaka sy ny firenena iray manontolo noho ny tsy fahaiza mitantana dia faniliana no mahazo azy. Nangataka ny fanoloana ny masoivon'ny vondrona Europeanina monina sy miasa eto Madagasikara Andry Rajoelina ny fiandohan'ny volana maritsa lasa teo no nandefa ny antota taratasy fangatahana izany ny ministry ny raharambahiny raha ny latsoratra navoaka ny Africa Intelligence androany. Antony zany ny fanehoan-kevitra nataon'ity diplomaty ity tamin'ny ilay lalàna momba ny famosirana. Teo ihany koa ny resaka nataony manoloana ny tsy fahaiza mitantana nataon'ny mpitondra ny fitakinany mangarahara amin'ny fampiasana ny volan'ny fond routier sy ireo famatsim-bola isan-karazany manoloana ny faratsin-dalany to Madagasikara ary ny resaka demokrasia sy ny zotram-pifidianana. Ny zotram-pifidianana izay nolazainy fa tsy nisy noraisina ireo rekomandation rehetra natao ny taona 2024. Ankoatr'izay nanamafy ihany koa ny masoivo fa betsaka noireo vola miditra amin'ny famatsim-bola eto Madagasikara ny vola mivoaka ntsokosoko any ivelany noho ny kolikoly misy eto amintsika. Raha ny voalaza ny masoivo tao amin'ny RFI ny maraina teo nanaiky ny alany teto Madagasikara ny tenany ary miandra ny fikarakarana rehetra mikasika izany izay aharitra tany amin'ny volana Jolay na ny volana Aogositra anoany. Laza ihany koa ny tenany fa mbola dingana lava ary ho sarotra ny ahitana izay isolo azy. Tanjona ho izy nitazonana ny fiaraha-miasa tsara eo amin'ny Madagasikara ka antony nanekeny ny fangatahana. Na izany, isy fiantraikany goavana eo amin'ny resaka politika sy arabola izao fomba fialana izao. Aina na ratsy ny fifandraisana diplomatika io fangatahana nataon'ny Andry Rajoelina io satria ny vondrona Europeanina no isan'ny mitazona ny larana voalohany amin'ireo mpiara-miombonantoka arabola sy ara-teknika manampy an'i Madagasikara. Raha tsy ilaza fa tsy ny filan-kevitry ny ministra Omaly izay naneho fa misy tetikasa goavana irosoana miaraka amin'ny BEI na ny Banque Européenne d'Investissement. Ny zava-misy aloha izay arahany rehetra mahita dia ny hoe na filoana androm-panjakana na mpamatsy vola
ka miteniny marina sy milaza izay marary ny vahoaka sy ny firenenina iray manontolo noho ny tsy faiza mitantana dia fanoliana no mahazo azy. Ny zavatra tsy azony mpitondra dia ny hoe tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena izao misy eto Madagasikara izao. Ankoatr'izay, manana ny antsoina hoe adidy sy tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka ny ireo firenena mpamatsy vola ireo. Izany hoe tsy maintsy manao tatitra ny fampiasana sy ny fandaniana ny volan'izy ireo, ary zavatra tsy maintsy atao zany amin'ny firenena mandroso sy ara-dalàna, satria volam-panjakan'ireo vahiny ireo dia etra n'ireo vahoaka ao aminy ihany. Araka izany dia tsy maintsy miteny sy maneho hevitra izy ireo raha hitany fa tsy araka ny tokony ho izy ny fampiasana ireo vola ireo, sady tsy vola-dala-topo akory sanatriany azy ireo, ka izay no mahasarotiny azy amin'ny fanaraha-maso sy ny fampiasana ny vola. Aminy dia tsotra dia ny hoe ho verimaina ve ireo vola ireo. Raha ny lalana ohatra dia hita fa tsy misy fikojakojana sy fanamboarana ankoatra ireo ampahadalana izay nahazo famatsim-bola hafa avy any ivelany. Iarahany rehetra mahita izany ary iaina ny vahoaka malagasy manerana ny nosy, ny fijaliana sy ny fahoriana ary ny fandaniana tsy maintsy atao vokatry ny faratsiany lalana eto amintsika. Raha tahaka ny endriky ny lalana misy amin'izao fotoana ny fandaniana ny volan'ireo mpamatsy vola dia azo antoka fa ena ny fampiasam-bola sy ny fanampiana, satria tsy hisy ianarin'ny volana eto Madagasikara zany. Ny zavatra hita ihany koa sy arahany rehetra mahatsapa dia ny hoe tsy te hanova ny fomba fanaony sy ny zava-misy eto amintsika ny mpitondra, mahatotonga amin'izao dingana mahamenatra eo masin'izao tontolo izao izao. Mbola maneho miariary fa tsy hanova fomba famindra, tsy hametraka fanjakana tsara tantana sy ny tanitandalana ny fanjakana malagasy, tarihi ny Andry Rajoelina. Mety amin'izy ireo ny fitondrana tsy manara-dalàna sy ny sisa, ka mahatonga ny firenena malagasy ho faragisitra sy anaty fantrana lalina amin'izao fotoana. Tsy misy intsony ny tanitandalana eto Madagasikara fa manao izay tiany ireo nampindramina ny fahefana hatramin'ny mpitsara. Ireo mpikambana eo anivony ny fitsarana avo momba lalam-panorenana izay raha ireo fanapahana navoaka ny tatoato tsy mijanona fotsiny amin'ny tsy fampiarana ny voalazan'ny lalàna fa tonga hatramin'ny fanovana ny lalàna toy ny ataon'ireo parlementaire. Onona saina. Miariary toy ny vaiakandrina izay no mahadiky ireo fanapahana no raisany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana raha tsy hijery afa-tsy ny tato anatiny 9 volana farany. Ohatra amin'izany ny fanekenana kandida filoham-pirenena ny Andry Rajoelina na tsy nanana ny soam-pirenena malagasy azy, na raha ny fanonganana ny razafy mahifa herimanana tao amin'ny antenmeran-doolona rehefa avy nosoketena ho marary saina, ary farany teo iny namorona tsangatsy manorana tamin'ny filohan'ny antenmeram-pirenena Razana Maso Kristine iny ka nanongana azy tamin'ny toerany ihany koa. Tranga telo amin'ireo maro izay samy manitsakitsaka mivantana ny voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana ary ny asa mihitsy no tompon'antoka amin'ny fanatanterahana azy. Nanongana ireo lehibe nandrim-panjakana roa izay olona samy nanao ny asany araka ny nanirahan'ny lalana azy. Ity fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity ary nametraka teratany vahiny ho filoha eto Madagasikara. Na ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tena ny aza nahatsapa izay fandikanana taony tany aloha izay ka nilaza fa hanova famindra hoentitra amin'ny fifidianana ho avy. Manao basy tifikavana karangaranga fa amin'izao fotoana zao azao dia efa manao ny fitoriana amin'ny lafiny adieloka izay nanao tsy mety tamin'ny fifidianana présidentielle izay nataontsika teo, satria misy amin'ny lafiny adieloka izy ireny zany amin'ny lafiny pénal dia tsy maintsy enjehana dia efa manao ny plainte io amin'izao fotoana zao fa alefa ny ministèren'ny justice ka mampitarina zany amin'ny fifidianana ho avy zao hoe araky ny tenitsika malagasy hoe zay manao vinany io ka manao n'le resaka tsy fahamarinana fangalaram-bato sy ny fampiasana fahefam-panjakana sy fitaovam-panjakana dia tena ikapoka mafy dia mafy zay amin'ity mba hijanona zany fomba ratsy zany mba hananatsika fifidianana tena madio. Hadio angarahara ary ho fitaratra io fifidianana solombavam-bahoaka ho avy io. Izay ny fomba fijery raha toka samba ny vona eny ny fanon-kevitra ny filohany terafi-pitsarana ity. Saingindrisy tsy vaovao amin'ny mpanara-baovao intsony sy ny olom-pirenena ilay fanazavana fa efa nandeha taloha ny fifidianana filoham-pirenena ihany, ny olona ny rafitra sy ny mpiantsehatra tsy nisy niova. Porofon'izany andro vitsitaorian'io nandeha ny Razana Maso Kristine. Ity rara ity izay nampibaribary hatrany am-boalohany vantany vao nanao ny fanambarany ireo olom-boafidy IRD hita fa tsy mitombona. Tsy ara-dalàna satria efa nroahana tao anatiny vondrona ny toko io ny taona 2024 nefa nolazaina indray fa tsy nanaja ny fitsipifehezan'ny vondrona toko aty amin'ny taona 2024.
ankoatra io tsy ampy akory ny antota taratasy voaray ny HCC avy amin'ireo olom-boafidy mpitory ireo. Ny antony natonga anay nitaky fepitaona ahafahana manomana ny hevitra erovana ny erovanay ny tenanay dia satria nahita zay tanatin'ny atota taratasy nady nalefan'ny HCC taty aminay fa misy tsy fanarahan-dalàna anatin'le requête na io amin'le resaka olona nanaosiny an'le requête na io amin'le fahefany ahafahana manaosiny an'le requête ary indrindrindrindra ny pitsipitsy mahakasika an'le groupe parlementaire zay natsanga ry zareo na eno izahay hoe nandritra n'le fitaom-pitsarana io dia nitaky élément hafa akoatran'le fanomena tanatin'le requête ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana aminay midiky zany fa nary zareo tsara tao ary mahafantatra hoe misy banga tanatin'le atota taratasy netin'le mpitory dia nefa fitsarana avy momba lalam-panorenana atraiza satraiza ny tokony amakina zany zay lalàna misoratra na anatin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na mahakasika ny antenimera-pirenena na mahakasika ny solombavambahoaka hoe misy interprétation makaiza zay interprétation isaky misy fitsarana mandeha mba hatongavana amin'le tiana tongavana fanasorana olona ho solombavambahoaka satria samy joro samy manao hevitra milaza an'izay tokony ho tenenina mitondra ny feo an'ny vahoaka eo anatrehan'ny olom-pirenena eo anatrehan'ny mpitondra fanjakana eo anatrehan'ny ny eo amin'ny communauté internationale. Raha rafi-pitsarana ara-dalàna sy mananteraka araka ny tokony ho izy ny asany na mpiantso ny mpitory aloha na ampahafantatra io tsy fahafenoany antota taratasy io tsy izay nefa no nitranga asana tsy nijeren'ny HCC akory ilay fitoriana fa ny amoaka didy mampetipety ny volomboasary no namaika azy na ihany koa ny tena samy tena araka ny fomba fiteny ka nalamindamina tao ary nivoaka iny ny fanapahana nanonga nandrazana masoa Kristina tamin'ny toerany fomba fiasan'ny fitsarana izay tsy mbola fahita maneran-tany. Zao ny zava-misy raha ny lalàna lay ordonnance 2001-003 momba ny fitsarana avy mbola am-panorenana ao amin'ny andininy faharoa amin'ny telopolo dia miteny tsara hoe ny fahafotoana fametrahana fehiteny dia ray volana dia raha misy fifamaliana eo amin'ny olona izay mifanandrina dia manana 5 andro isany avy. Ny zavatra nitenenina fa tsy ara-dalàna dia nafoezina ao anatin'ny 7 ora ilay izy. Nafoezina ary loterena mbola tsy nahita teto ambonin'ny tany hoe mbola ao anatin'ny fepitaona fanomezana fehiteny dia fa misy bo tsy tapitra iny dia fa misy fiantsoana audience. Za dia fa milaza fa tsy asa-pitsarana zany, amboletra zany, barofo zany, tsy tany-tandalàna zany. Iray volana no voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana 7 ora no natao ny HCC tranga izay ahitana taratra fa tsy misy intsony ny tany-tandalàna eto amin'ny firenena fa manao izay tiany ireo manam-pahefana na ny fahefana-panatanteraka io na ny fitsarana. Androany araka izany raha ity tranga ity tsy mijanona fotsiny amin'ny mampanaraka sy mpampiatra ny lalàna azy intsony ireo mpitsara eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa ihany koa sady mpanao lalàna toy ny solombavambahoaka sy ny loholona ka io nanova ny fepitaona voalaza ny lalàna iray volana io ho lasa 7 ora. Eto Madagasikara anatin'izao fitondrana rajoelina izao ihany no nahitana fisehoan-javatra mahamenatra eo masony izao tontolo izao tahaka izany. Tranga izay manamafy sy manamarina trano ny famakafakana nentina teto amin'ny fampahalalam-baovao Cool TV FM hatramin'ny taona 2024 vantany voafantatra ireo mpikambana eo anivon'ny rafi-pitsarana ity ny amin'ny hoe tsisy fahaleovantena sy fanarahan-dalàna antenaina. Misy amin'ireo mpikambana no vadana olona ambony eo anivon'ny fahefana-panatanteraka sy ny maro hafa. Manamarina izany io miariary toy ny tafika andrifatanana io androany fa tsy misy intsony ny fahaleovantena ny fitsarahany fahefana eo amin'ireo rafitra telo fahefana-panao lalàna mpanatanteraka ary ny fitsarahana fa atao efa natambatra ny fitondrana rajoelina ho iray ankehitriny. Manamafy hatrany ny fanitsakitsana ny fiandrianam-pirenena izay efa tsy mipetraka amin'ny tokony ho izy intsony manao soso ny tany-tandalàna ary manao barofo ao amin'ny fandraisana fanapa-kevitra. Manodidina izay hatrany dia tsy misy manana fahefana afaka analany irazana masoa Kristina mitoerana mahasolombavambahoaka nambady finandrana azy raha tsy ireo vahoaka ny fidy azy ihany hoy ny jeneraly Razakary manana fehelinao manamboninaitra misotro ronono raha nanio ny heviny maloana ny fanesorana ity filohan'ny antenimera-pirenena ity tsy hosolombavambahoaka intsony. Ny vahoaka ny fidy azy hoy hatrany ny fanazavana no tompony fahefana sy tompony teny farany amin'ny fanalana azy fa tsy ireo mpanao politika na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana.
vohitsakitsaka tanteraka amin'izao fotoana ny zon'ny mpifidy sy ny fahefanananany malona ny fanapa-kevitra niraisy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana tamin'ny fanekena ny fanesorana ny filohany antenimera-pirenena Razanamasoa Kristina tsosolom-bavambahoaka nambady finandrany intsony ho ny jeneraly Razakatra manana Ferdinand manamboninahitra misotro ronono raha naneho ny heviny manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Mitsimbadika sy fanotra tanteraka amin'ny voalaza ny lalàna velona hoy izy nataony mpitondra sy ireo mpombazy ankehitriny. Voalohany izay mihitsy le hoe manahirana amin'le hoe solom-bavam-bahoaka sy solon-tenam-bahoaka dia solom-bavam-bahoaka angamba amiko tsy malaza ny tena zavatra lazain'iny Ramatoa izay nifidiny ny vahoaka ny ambady finandrahana. Zay ny mahatonga ny hoe mivadika tanteraka ny zavatra rehetra eto amin'ity firenena ity. Izy moa ny tena tompon'ny fahefana. Ny vahoaka ny tompon'ny fahefana ary tsisy manam-pahefana afa-tsy ny vahoaka ihany. Afa tamin'ny andron'ny kolonia hoe izay olona any ambony any no manam-pahefana. Fa tompona andraikitra fotsiny amin'izao fotoana izao napetraky ny vahoaka amin'izay toerana anankiray iandraikitra ny fanasoavana ny vahoaka. Zany hoe ny mikasika ny fahafahany, ny fiainany ary indrindrindrindra ny fitadiavana ny fahasambarana eto amin'ity Madagasikara ity. Raha ny marina zany dia ny vahoaka nambady finandrahana tokony mandroaka na manala Ramatoa Razanamasoa fa tsisy fahefana hafa mahafaka manao an'izay zavatra izay. Mampalahelo fa ohatran'ny vohitsakitsaka ny lalàna ary efa maro ireo olona naneho ny heviny na nazava ny mikasika na ny article 72, 73, 64 za tsy resaka be satria sady tsy haiko koa moa zany fa ny afotsiny maha olo-pirenena olona ny fidiko raha iza dia tsy manaika nanesorana azy satria za no nifidy azy fa tsy ny fanjakana na ny atao politika misy azy. Raha izao tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena izao no mitohy ho sarotra sy anahirana toetra raha eto amin'ny firenena indrindra eo anatrehana izao tontolo izao ho hiatrany ny fanazavana. Ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izay tokony hananganana rafitra vaovao ihany koa hitsara azy hialana amin'izay fanapa-kevitra mitanila sy tsy fanazana lalam-panorenana ataony izay ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Eo anatrehan'izao tontolo izao manahirana zany satria tsisy mihitsy zany ny fanarahana lalàna eto amin'ity firenena ity ary mampametram-panontaniana satria raha ohatra ka misy marina ny atao hoe fisarahan'ny fahefana eto amin'ny firenena dia tsy afaka nanao an'izany mihitsy ny fahefana ny fitsarana. Ary iza koa moa no afaka hitsara ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana tokony misy afaka mitsara azy koa eo amin'izay fanapa-kevitra raisiny fa tsy hoe akory tonga dia tsy inona moa tsy azo valozana ny fanapa-keviny fa na le Ramatoa Razanamasoa Kristina izy atao tsy nihenoina akory atao tsy ampy akory ny fotoana nanomanana ny fiarovan-tenany teo anatrehany zany fitsarana ny HCC zany. Raha mitohy izao toa ohatran'ny hosahirana ny vahoaka malagasy hosahirana ny firenena fa tsisy tsony ny fanarahana lalàna velona zany fa azy hanaovana azy arak'izay itiavana azy no ampiasana an'izany lalàna zany. Raha ny zava-misy ankehitriny tsy mipetraka araka tokony ho izy ny matany demokratika ny Madagasikara vao hitsaka ny safidim-bahoaka vao henjika ihany koa izay rehetra maneho ny heviny eto amin'ny tany sy ny firenena. Nanao fanambarana manameloko ny fanesorana ny Kristina Razanamasoa ireo ray aman-dreny eo amin'ny faritra Amoron'Many fanapa-kevitra miaro tsindry ny didina avoaka ny HCC iny hoy izy ireo fanilihana ny ray aman-dreny ny faritra ary fankalana ny zanaky fianaran-tsoa. I Razanamasoa Kristina izay isan'ny olona nametraka izao fitondrana izao maso voatsakainy anay aty amin'ny faritra Amoron'Many hoy izy ireo ka ny sisa no tsy atao intsony. Fanampanazavana. Malahelo izahay fanentanana akanjo mason'ny firenena maneran-tany ny ray aman-dreny Razanamasoa Kristina amin'ny fanesorana azy teo amin'ny toerana mahasomaso olom-bavam-bahoaka azy. Izay voafidiny ny vahoaka fa tsy voafidiny ny atoko. Raha ny filazany marina
fa mihemitra amin'ny fandrosoana i Madagasikara ary miletika amin'ny fahatrana ny malagasy no nitorena azy any amin'ny ACC zony izany marina tena marina ny azy fa tsy hitany ny mpitondra any amin'ny farany ambony ny fahoren'ny vahoaka fa mijaly ny vahoaka mahantra ambony arena olombavambahoaka to azy no mendrika anay vahoaka mahasahy miteny marary anay ty fotsiny fa sy teo ireo solombavambahoaka fanangatanana fotsiny nampanohana ny firehekevitry ny atoko misy azy eo amin'ny amitenynera amin'ny fomba manaradalàna ve ny fanesorana azy araky ny didina voakan'ny HCC aminay fanapahakevitra mihavitsindry avy amin'ny zanaka mapara iny didina voakan'ny HCC iny fanilihana ny ray aman-dreninay ary tena fakahalana ny zanaky fianaratsoa izay efa hatramin'ny 2 ka hatramin'izao vanim-potoana izao raha atao zay todika amin'ny tantara anisan'ny olona ray nametraka izao fitondrana izao raha matora Zanamahasoa Kristiny hatramin'ny 7 ka hatramin'izao kehitriny zao fa natao vatsindry ahazana izy akehitriny faharoa n'Antananarivo amorony mania tamin'ny 7 nefa atao fakana vato fotsiny tsaheno teny se milaza marina aly any keo se mangataka hena omena taolana ho avy zao ny fividianana depité ko aminay nagnazo boyagny ivorano ny mapara sy ny RD ka aletiky ny oja amin'ny farany ho agnay hoe ny mandarina be aty aminay ny masaka agnay tsa hividy l'orange aloha ny bisika sy loaty maso voly sakainy anay aty amin'ny faritra Moromania ka sisa sa atao koa savokena mandeha vitokanay raha mpitondra sy raha olokena manontolo izao fanambarana izao ka tsakotsakosa okenda mitoetra ny fiaonany eo amin'ny ivon'ireo ray aman-dreny ho fianaran-tsoa mahakasika ny antso izay miaritra amin'ny Ramatoa Zanamahasoa Kristiny izay mijika ho fanilihana sy tsy fanaovana tsinotsinona ny androm-panjakana misy azy ihany koa ny ray feno rehetra fa tsy mitondra fitoniana eto amin'ny firenena iny fanapaha-kevitra iny aingo rakotany irina kolo fianaran-tsoa sady nanao tatitra tamin'ireo ray aman-dreny tonga nanohina ny antso nataon'ireo vovona ny ray aman-dreny teto fianaran-tsoa no naneho ny alahelo ihany koa mahakasika ny antsonjay natao any Ramatoa Zanamahasoa Kristiny izy ireo midika ho tsy fanaovana tsinotsinona ny vahoaka Ambato Finandrana sy fanafanana tanteraka an'io distrika io izao fanesorana any Ramatoa Zanamahasoa Kristiny raha ny faneho-kevitra trandry kasika ny toedraraha zay ferahantsika malala zany fa nofoanana sy ho distrika misy eto Madagasikara tsony Ambato Finandrana zay midika kasana raha miera tao mivoaka Ambato Finandrana ve ny olo-mpanao lalàna samy manahoana faharoa nanao tatitra koa zay satria mba samy institution no misangana amin'ny anaran'ny institution na legaly legitime mandra Zanamahasoa Kristiny izay no tohoana ny ray aman-dreny era Madagasikara dia tsy mbola misy hasiny amin'ireo olona nanao an'izay fanapaha-kevitra zay raha mahalala kosa fa ny zavatra atao dia efa notenenina hatramin'ny herintaona hoe tsy manome hasina any Madagasikara ary tsy mametraka ny asy Madagasikara itsony ka zay tatitra zay no nomena ny vahoaka ny fianarantsoa teto Androany saotra to tatitra ihany izao natao izao fa mbola isy ny fiaonana amin'ireo ankolafi-kery eto fianaran-tsoa mahakasika izao faniliana ny zanaky fianaran-tsoa izao izay no mahakasika niny fa lafim-baovao hafa dia zary lalana afakan'ireo tsy maty manota vola ny orinasa JIRAMA Européen ny zon'ny mpanjifa raha neny ny heviny mikasika ny olana ny fahatapahan-jiro sy ny rano androany tokony hitovy ihany raha ny fanazavana ny fampiarana lalàna ka hosaziana avokoa izay rehetra mamotika io orinasa io fanadiadina ny avaka ary nanaitra ny maro ny faneho-kevitra ireo mponina ao an'ivorano avaratra faritra Diana amin'ny fitakina ny iverenan'ny jiro samy manana fomba fitakina araka izany ny samparitra manoloana ny olana goavana teraky ny fatapahan-jiro ao amin'izao fotoana ny hitambarana dia ny hoe avereny ny jiro ary zon'ny mpanjifa no mitaky izany
na aiza ale mizaka ny vokadratsy ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano avokoa ny mpanjifa rehetra. Nefa tsara mariatsika fa valopolo isandrato ny mpanjifa malagasy dia mivelona ny famelomantena miantoka bebe kokoa amin'izany atao hoe herinaratra. Raha tsy tany saiko fotsiny ohatra ny hoe fanaovam-bolo hoe ny fanaovana asavia hoe ny épicerie izay mila nyjany glasy izany tsy nitsetsetsetra be da be nefa indrisy ny mampalahelo dia tsy voafe intsony izany fahatampahan-jiro zany eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy ny jiro ihany fa eo koa ny rano izay hitantsika fa naizanaiza indrindra moa amin'ny périphérique n'Antananarivo dia zarilasy atao fitadiavam-bola n'ireo olona manan-katao ny resaka rano satria raha hitantsika fa iny amin'ny partie eny ambomamoro rehetra iny amin'ny partie ny itosy rehetra iny dia efa misy mivarotra tompokoa 10,000 ny bidaon'ny rano 20 litatra. Zany taremiaritra rehetra zany ny dika fa mikorotana ny tontolon'ny resaka sosialy eto Madagasikara noho ny tsy fahamehezana intsony ny resaka fahatambahan-jiro sy ny rano eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Ankoatra ireo olana teraky ny fahatapahana lavareny, zary atao lalana fakaniny tsy maty manota vola ny orinasa jirama ka tsy tokony hoe keny zany hoy ny mpiarony izony mpanjifa. Angatana ihany koa izy ireo ny sy ny fitoviana eo amin'ny fampiarana ny lalàna ka samy hoenjena sy hosaziana avokoa izay rehetra tomponantoka amin'ny famotehana ny orinasa jirama. Zary atao lalana anankiray fakaniny tsy maty manota ny tsy mety ataony zany hoe itsina ny resaka fakana vola le orinasa jirama. Zay zavatra zay tsy azo ekenay ary eto zay dia misarika antsika mpanjifa aoka atsika tsy anaiky an'izay sa vola antsika mpanjifa reto no miodina ao amin'ny orinasa io fa ka hoe rakotsy rabe nomena amin'ny toerana anankiray resaka poste politique no animba ny orinasa jirama, rakotsy rabe nomena amin'ny resaka poste politique no animba ny atsika mpanjifa. Ka sary-piaro amin'izay zahay ny anay tsotra fotsiny ny hoe efa ino ny marina efa nisy mo tompona andraikitra anavony kambana n'io conseil d'administration io zay efa isorana ny paky nandray mifanapahan-kevitra ny satry moramora koa mandray mifanapahan-kevitra fa anisany takina ihany koa mba isiny nitovinjo ireo tsy maty manota nanao tsy mety tao amin'ny orinasa jirama iza moa tiako resahana amby any dia ireo tompona andraikitra teo aloha zany hoe le DG teo aloha rehetra ireo zay fatatsika fa nanotogotom-bola ihany koa tao anatin'io orinasa io ny andrasanay vahoaka malagasy ny andrasanay mpanjifa malagasy ny andrasanay mpiarina zao ny mpanjifa tsy afaka anavaka teny hoe ny ampiarina aingana ny didy fampisamborana nireo DG anakireo zay navoaka amin'ny ihany koa fa fatatsika moa fa reo DG reo zay efa nandositra ny ivelana fa misy koa nefa natao hoe arrestation internationale zay solution afaka atao tsara indrindra satria raha tsy ampiarina ho an'ny rehetra le lalàna dia lasa misy ny tombo tsy ala zay tsy ekena ihany koa zay zavatra zay fa alao ny lalàna ho an'ny rehetra. Atreto aloha raha ny zava-misy nojerena tsy misy tanteraka avokoa ireo fampanantenana nataon'ny mpitondra sy ireo tompon'andraikitra manoloana ny olan'ny jirama na eo anatrehan'ny mpanjifa izany na eo anatrehan'ny mpiasa eo anivon'ny orinasa. Miaina anaty aizina sy fahasahiranana ny malagasy manoloana ny tsy fandraisana andraikitra. Herinaratra izay tsy tokony olana raha teo ny fahaiza-mitantana sy ny paikady matipaika amin'ny fampiasana ireo arena voajanahary toy ny rano, masoandro sy ny rivotra. Mahakasika ny fifidianana sombambaoaka kosa indray dia marisarisa amin'ny fametrahana taratasy filatsako vodiny ireo kandida amin'ny fifidianana sombambaoaka maya amin'ny tsy fanaran-dalana samihafa efa fanaon'izao fitondrana izao ny fanaovana ny fomba rehetra ampandandina ny kandidany satonany amin'ny ayainy ireo kandida ireo raha ny fanazavana. Maro ny trangan-javatra mampiayay ireo kandida amin'ny fifidianana sombambaoaka antony mampalaina azy ireo ametraka ny taratasy filatsako vodiny ho izy ireo androany. Asarotana ny fahafahan'ny olona mandray anjara amin'ny fifidianana akoatra ny fampiakarana avy efatren'ny caution asarotana ihany koa ny antota taratasy tsy apetraka mazava ny tena ho fisotry ny fifidianana na ny fitondrana azy tsy maneho fahavononana amin'ny herisona marina amin'ity fifidianana ity ho ihany ny fanazavana. Raha mijeritsika zany dia misy zavatra hitan'ny olona hoe tsy logika eto amintsika amin'ny fanapa-kevitra. Jerenge nitatitra filakevitra ministra maly raha ohatra ka hoe mijery nitatitra filakevitra ministra tsika dia mahita hoe potika fotodrafitasa, biro-panjakana, sekoly,
noho ny fantalova ny rivotra zareo nametraka an'izany fa tsy tsika hoe vo misokatra ny tatitsy filakevitra minitra dia izay ny tany sainy eo hoe reto daholo ny fotodrafitrasy dia magaga ampitovian'ny fanjakana ny toerana misy cyclone sy ny toerana tsisy cyclone, toerana misy loza voajanahary sy ny tsy misy loza voajanahary. Ianao zany rehefa mitondra dia mianticiper zay foana zany izy hoe misy zavatra mitranga dia mianticiper ianao. Jerenao délai an'ilay anaovana an'ilay fifidianana. Ray volana mahery kely ange sisy dia jerenao ilay fahavoazan'ilay faritra dia hovoarin'ny fanjakana amin'io izy marisarisa manao zavatra ohatra ny sokatra io hoe ny anarina ireo fotodrafitrasa izay simba reo ho amin'ny tapany avaratry ny nosy iny. Zany hoe zany raha ohatra ka mianticiper ilay fanjakana dia inona tokony ataony amin'izao izy tonga dia tokony mandray fanapa-kevitra omaly tao anatin'ilay filakevitra minitra hoe ilay faritra izay nisy ny rivo-doza dia ahemitra ny fifidianana any amin'ny antony dia tsotra. Io fifidianana any amin'ny ifotony, élection de proximité. Noho izany tsy misy fiantraikany amin'ny faritra hafa zany tsy misy fifidianana amin'ilay faritra hafa. Azo atao amin'ny fotoana manaraka ny fifidianana any amin'ireny faritra ireny. Lalana tapaka tetezana tapaka hainjareo reny tanisanisan'ilay satria tady fanampiana zay velona dia tsy haiko za sanatry vava tsy hoe miteny hoe nabotsina zareo. Fa maninona koa ny impact an'izay tsy tany sainao inona conséquence an'izay eo amin'ilay zavatra hitranga eto firenena maninona tsy anticipenao. Zava ny sary misy eto amin'ny firenena manana tanjona ampandan'ny ny kandida ny fitondrana ho iatran'ny fanazavana maro ny fanapa-kevitra raisiny izao fitondrana izao tsy lôzika raha ny tatitra ihany. Eo ihany koa ny fanaovana didiko fe lehibe manoloana ny tsirariny sy ny tsy ara-dalàna. Izay ilay fanjakana tsy mahay mianticiper an'ilay problème zay mahatonga ny olona iaya amin'ny zavatra rehetra izay mitranga eto amin'ny firenena hoe reto olona reto izay mety amin'ny sainy foana ny ataony. Io zavatra nitranga nanaovana Andriamatoa Kristina Razanamasoa io koa dia mbola isan'ny sakana anankiray mamparisarisan'ny olona hoe sola ka ataony reto kapitandroka ohatra ny manao kanety fotsiny ty zavatra tika atao akandasy dia zay tiany mandresy. Zany daholo miteraka an'ilay hoe tsy mazoto ilay olona manana farizana satria ny olona ohatra mbola miandrady aloha ny olona mieritreritra hoe dia tsy teny mihitsy zay zany fanakavidy resam-pirenena ao anatin'ny tranga ohatra an'izao. Dia miandrady ilay olona sao dia hiteny ilay fanakavidy resam-pirenena hoe tsy mety zavatra ataonareo mba miandratra ny olona zany satria raha ireo andrasana tsy manana reo zany tsy scrupule reo hoe tsisy tahotra tsisy henatra zany. Fa rehefa iny tiana toana dia iny ataony. Dia zany avy mampiemitra an'ilay olona hoe andany vola izy nefa rehefa avy eo zafindrasona atao batisana zavitraketaka ny lasany an-danitra zay zavatra zay tsy tian'ilay olona manana iady aleony izy somary manontany tena tsara aloha hoe tena anao marina ve tsika nahary vola sady dia manahary vola varavarankely amin'ilay fanaovana an'ilay fifidianana. Zany zavatra filoha rehetra zany no miteraka ny aya ao anatin'ilay dia zay no antony mahatonga an'izay hoe marisarisa le olona zany amin'ny fametrahana ilay taratasy satria zavatra anankiray amaranako azy dia hoe nary zareo fanjakana ary dia tsy mbola hitanao hoe io fa misy fahavokena tanteraka hoe rety ny azy ny kandida tena ofisialy mba hitanao hoe marisika amin'izany mametraka ia foana anao le so aretolo reto dia olona mbola tsy tapa-kevitra tsika ny mamony eo nefa ny volanao rehefa lasany tandremo ny volanao rehefa apetraka any dia tsy averiny aminao iny. Tsy aivina amin'ny fahavalon'ny volana aprily izao izany hoe afaka efatrandro no hifarana ny fahafahana mametraka io taratasy filatsako vidiny io sangatra amin'ny androany misy amin'ireo distrika tsy mbola nahitana mihitsy na iray azy nametraka io taratasy io. Ao anatin'izay hatrany dia totosana amin'ity androany ity ny fametrahana ny antota taratasy filatsako vidiny ho an'ny kandida natolotry ny kolektifany malagasy ao amin'ny boriboritany fahinana tany havana miarotsoa izay naneho ny fahavononany anoho ny tolona efa natomboka hiady amin'ny tsirariny sy hiaro ny tombontsom-bahoaka onona saina. Tany havana miarantsoa Andriambavilanitra natolotry ny kolektifany malagasy kandida ho solom-bavim-bahoaka ao amin'ny boriboritany fahenana. Fa voapetraka soma tsara ny antota taratasy filatsako vidina ho solom-bavim-bahoaka eto amin'ny boriboritany fahenana. 5 taona lasa no efa nandray anjara tamin'ny fifidianana solom-bavim-bahoaka teto amin'ny boriboritany fahenana ihany fa tamin'izany indépendant. Ankehitriny kosa dia kandidan'ny kolektifany malagasy aho avato amin'ny antokanjomara sy rivo-baovao. Fotoana izao raha te hanova zavatra, fotoana izao hiadivana amin'ny tsirariny, fotoana ihany koa izao hanehoana ny fitiavan-tanindrazana ka raisiny andraikitrao
banjiny no avinao aza vela amin'izao ity Madagasikara atsika ity. Araka izany tontosa tamin'ity androany ity ny fametrahana ny tontataratasy firotsaham-kofidiana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho tanterahana amin'ny 7 Mey izao ho any tany avana miarantsoa natolotry ny kolektif ny malagasy. Diniany koa antsika misy anty vetivety ao anatin'ny dokam-barotra fohy aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Iza daholo ny mpankafy tarika reko fampisehoana ny alahady 7 avril amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny sehatra maitso Antsahamanitra. Tapakila azonao jifainao amin'ny www.ticketplace.io na eny amin'ny botika masinina rehetra manomboka amin'ny R1,000 ka hatramin'ny 5,000 sy R4,000. Reko ny alahady 7 avril amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny sehatra maitso Antsahamanitra. Sponsor Telma, partenaire média RDJ. Répète dans mon cœur. Debout. Ça suffit. Laisse-les, c'est pas grave. Arrête, c'est pas grave. C'est pas grave. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tavaviana somatsara atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka izay efa natsidika teo izay ihany ary dia isan'ireo kandida mahaleo tena hirotsaka ho fidiana ao amin'ny distrikany Bealana ny solombavam-bahoaka Ampeanas Volaingo Marie Thérèse ho afidy tao antoerana ity farany izay nanatitra ireo antota taratasy ahafahana mirosa amin'izany androany Antony maro mahatonga azy ho resy lahatra hisolovavany vahoaka ao Bealana. Fapetraka amin'ny fomba ofisialy ny taratasy filantsaham-kofidigny ny Madame Sousou na Volaingo Marie Thérèse izay député Ampeanas ato amin'ny distrikiny Bealana. Nirotsaka amin'ny agnaran'ny tsy miankiny indépendant Samvogno mba tsy ahafahana magniliky hoe antoko zovy ahafahany daholo be miara-miasa mifanohana dia indépendant no nisafidigny candidat n'olo jiaby ka tsisy mampiahiahy manomboka izy efa candidat na feno fepetra ary vogno hiatriky ny fifaninanana hatrehiny amin'izany andresy lahatra ny vahoaka vogno anao miasa efa natao indrindrandrindra hitondra ny anjara boriky miralenta amin'ny mahavaiavy izay vogno handray andraikitry ampandroso ny distrikny Bealana. Fa tsy mahay mandray andraikitra ny ankamaroan'ireo tompona andraikitra no mahina fahefana eto amin'ny firenena. Antony mahatonga ny firenena ilentsika anaty afahatra analalina tahaka izao hoy ny fikambanana heritambatra izay fiarahamonim-pirenena manelalerana ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana ao amin'ny faritra Aloatra Mangoro. Tokony andraisana fepetra manokana amin'ny alalan'ny fanesorana azy ireny ireo tompona andraikitra tsy mahavita ny andraikitra nomena azy ireny ho heritrany ny fiarahamonim-pirenena. Daniela Minarson mitatry ny antsipriny izay. Fototra iray tsy mampandroso ny firenena hatramin'izay fa vao maika nampiletika azy anaty fantrana lalina tahaka izao ny tsy fahaizan'ireo tompona andraiky mpanjakana ambony ny andraikitra tokony ho sahaniny sy ny tsy fahavitan'ny ireto farany izay andraikin'izay ho ny fiarahamonim-pirenena naneho ny heviny. Ireny tompona andraikitra tsy mahavita ny andraikiny ireny izay tokony esorina amin'ny toerana misy azy isy ny fampandrosoana ho hiatrany ny fanazavana. Ohatra
inona ny andraikitra nomen'olona anankiray eo amin'ny andraikitra zay nomena anazy misy ny tsy fantany fa mizesta eny ambony 4 sy manabe kibo zay fotsiny angamba ny andraikitra nomena anazy zay fa fahafantarana anazy fa hoe inona ny andraikitra nomeny fanjakana fobe an'ireny olona reny fa tokony andraikitra ny olona tsiraray avy reny olom-boatiany reny hoe ity ny andraikitra nomeny fanjakana fobe anahy dia ho raisiko ary tena ataoko zay tsy ampamenatra any mpitondra zay nanome andraikitra ho anahy raha tokony izy nizaniza ho ambola veriko ihany nizaniza zay tsy mavita ny andraiky ny soloa be de be ny olona manam-pahaizana afaka mavita ny eo andraikitra io nizaniza zany raha vao olom-boatendry fa tsy mavita ny andraikitra dia soloa satria io mampiteraka fahantrana fa raha mahay mandray andraikitra ny tompona andraiky mpanjakana misy fiovana tsika fa tsy me mahantra ary io tsy sasatry ny anymetsy io fa mila mandray andraiky na ny olona isam-batan'olona tokony anjay andraikitra ho an'ny faritra loatra mangory manokana ohatra noho izay tsy fahaizana miampy tsy fandraisana andraikitra ireo tompona andraiky mpanjakana anatin'ireo rafitra isan'ny tsokajiny izay mihemitra ny lafy ny fampandrosoana ao an-toerana na avy any amin'ny commune na any amin'ny distrika ary miakatra eo anivon'ny faritra ary hatrany amin'ny central ataontsika ohatra foana atao anatin'ny faritra loatra mangoro eto tapitanany Ambatondrazaka jerevony fako ny vangongo etsero izy zany ataontsika ohatra fa roa manarak'izay lalana mankany Amerimandroso tapaka mijaly ny vahoaka mikekeka amin'izany zavatra zany aiza ny tompona andraikitra mikasika na eo amin'ny faritra izay olona tompona andraikitra mikasika an'izay tokony mba andray andraikitra ao anatin'izany ihany koa ny ao amin'ny tontolo iainana satria ny ala dia ho tapatakapain'olona etsero ary misy fitarana mba hoaka avy ny fotony voarainay fikambanany heritambatra mikasika an'izay zavatra ankoatra izay tsy fahaizana mandray andraikitra izay manampatra fahefana amin'ireo vahoaka madinika ihany koa ny akamaroany ireo tompony andraiky mpanjakana eto amintsika ho iatrany ny fitarainana fa vokatry ny loza voajanahary tondradrano ihany koa ivohipeno amin'izao fotoana ka olona iray no efa namony ainy ary anjatony maro ireo jiabona Madagasikara izay miditra anatin'ny fahavoazam-pirenena na ny sinistre national araky ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Ny vokarina katoavy ny filan-kevitry ny ministra Omaly fa feno ny fepetra anambarana ny fahavoazam-pirenena na ny sinistre national. Manoloana izany nanambara ny masoivo frantsay monina sy miasa eto Madagasikara fa misokatra ho an'izay fangatahana fiaraha-miasa sy toltanana ho an'ny fanjakana malagasy la France. Nous avons évidemment noté que l'état de sinistre national fantatray fa miditra anatin'ny fahavoazam-pirenena i Madagasikara araky ny fanapa-kevitra noraisiny filan-kevitry ny ministra ary la France araky ny fanataony hatr'izay mazava ho azy dia vonina andinika ireo fangatahana fanampiana sy toltanana rehetra izay atolotry ny gouvernemanta malagasy izay mifandray amin'ireo mpiara-mombona antoka iraisam-pirenena. Mpinamana amin'ny Madagasikara izahay piray vodirindrina ihany koa isika ka amin'izay lafiny izay vonina i la France andinika izay fangatahana rehetra. À ce titre-là, la France est prête à examiner toute demande qui sera formulée par la République de Madagascar. Misy dingana tsy maintsy arahana vao afaka miroso amin'izany sinistre national izany ny firenena iray hoy ny eo anivon'ny BNGRC ny maraina teo. Ankoatry ny anavaratra ny nosy tondradrano ihany koa amin'izao fotoana ny avohipeno ary efa nisy olona iray namony ainy sy traboina anjatony maro. Itenena amintsika hoe ny zavatra manjoany Madagasikara amin'izao fotoana izao efa nisy olona anankiray araky ny tatitra azoko dia nisy olona anankiray maty netin-drano dia efa ananjatony maro no atao hoe sinistre amin'izao fotoana izao tsy manan-kalofana zany. Ny maraina teo raha tsy hivina nisy ny fanaovan-tsony fiaraha-miasa teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana frantsay ho fanamafisana ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary. Teo ihany koa ny fanomezana serveur informatique avy amin'ny fitondrana frantsay ho an'ny BNGRC. Lafa mampatanteraka dia manana ny toerana sy fahaizana mifandraika amin'ny faritra fenitra iraisam-pirenena ireo tanora malagasy raha ny vokatra taoriany fifaninanana idirana anatin'ny école 42 Madagasikara. Tsara oharina amin'ireo firenena hafa ny fahaizan'ireo tanora malagasy amin'ny sehatry ny informatique raha ny fanazavana fitiny koloina.
mbola malalaka ny sehatry ny informatika eto Madagasikara izay afaka mandray anjara feno amin'ny toekarena malagasy ankoatra ireo orinasa isan-karazany amin'ity sehatra ity mora kokoa ny mamorona asa ho an'ny tena raha toa ka manana fahaiza mifandraika amin'izany ny tanora iray raha ny zava-misy tsara ary mananatra efa rehetra ahafana mamaly ny finitra iraisam-pirenena ireo tanora malagasy amin'izay sehatra izay ny fanampiana sy fanomezana tosika azy ireo no tokony imasoana ahafana manatanteraka izany. Tsara be mihitsy ny hoy ny any amin'ny 42 siège ny voan'ny ankizy ny tanora malagasy. Filazan'ny Madame Sophie Vigé anazy moa zany izy no directrice ny 42 network dia hoe terre de talent ozy Madagascar. Mahay ny ankizy gasy raha fehany zavatra lazaina teo zany dia hoe ny formation ny pédagogie omen'ny 42 any ankizy zany pédagogie tena internationale satria mitovy amin'ny zavatra any ivelany no omena any ankizy eto Madagascar. Manenjika an'izay niveau any ivelany izay zany ankizy eto Madagascar dia azo lazaina hoe tena tsara ny niveau an'ny mpianatra informatika gasy. Misa 4 amin'izao fotoana ireo tanora mifampianatra etsy anivon'ny école 42 ny 3 amin'izany no vehivavy liana amin'ny tontolon'ny informatika tamin'ireo fifaninanana ahafahana miditra amin'ity sehatra ity no nahitana ny lentana ireo tanora malagasy izay azo lazaina ho ambony raha ny fanazavana hatrany. Fa tsy manana asa raikitra ny ankamaroany ireny mpianakaviana eto Antananarivo araka ny fanajiajiana natao ka isany mampitombo hatrany ireo olona sahirana amin'ny fivelomana itombo hatrany io io raha tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny jerena ity olana ity indrindra manoloana ny fidangan'ny vidim-pianana ankehitriny misy ihany ireo fikambanana tsy miankina manao izay ho afany amin'ny fanampiana ny mpiarabelona isan'izany ny fikambanana Destiny izay toana ny ben'ny tanàna ny commune Ivato ananome fampiofanana mamaim-pona ireo olona tsy manana asa raikitra ao amin'ny atiny ity commune ity fanampanazavana. Ny etsika androany zany dia fampiofanana atrikasa ho an'ny vehivavy indrindra avy eto amin'ny commune ny Vato izay karakarain'ny ben'ny tanàna Mpenjirandreny Arso fiara-miasa ihany koa avy amin'ny association Destiny izay tarika fikambanam-behivavy ny tanjona dia ampivoatra ny vehivavy eto amin'ny commune ny Vato satria bejabe ny sahirana bejabe ny tsy mahay mandro sakafo nefa ny tolotra natao androany dia entina ampivoatra an'ireo vehivavy ireo mba izany karazan-tsakafo bejabe ahafahan'izy ireo miatrika ny fiainana mivelona avy hatrany aorianan'izao atrikasa zao tena ponina ny Vato mihitsy tsy akanavaka misy lehilahy raha manatrika eo fa ponina ny Vato Zéline amin'ny fikarakarana sakafo ary Mariana fa 2 andro ny atrikasa. Saka avy any ivelany napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny talatalasa teo ny filoham-pirenena Senegaly Bassirou Faye izy araka izany no hitondra ity firenena ity mandritra ny 5 taona manaraka indray. Omaly no nampifantarina tamin'ny rehetra nandritra ny fitafany mivantana tamin'ny olo-pirenena ny politika hitondran'ny firenena isan'ny politika ho ataony lahara-pameana ny fampiroboroboana ny fampananana asa ny ady amin'ny kolikoly sy ny famerenana ny tena demokrasia ho amafisina ihany koa ity filovaovao ity ny fanaovana tombana amin'ireo ministera tsirairay avy mba tena hipaka any amin'ny vahoaka ny fampandrosoana. Dia iny maresaka avy any ivelany ihany koa tomboka lasy tomboko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity isorana feno ianao nanjo izany hatramin'ny farany raha ampitso amin'ny ora mazatra ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny fampahalalam-baovao mandram-piona tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.